Ao anatin'ny latsaky ny 10 minitra de ho fantatrao ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mitady asa aty États-Unis aty satria efa betsaka ny mpisoloky eto amin'ny Facebook eto hoe afaka mi-garantie anao zay mandeha miasa ary sy atsy zany. De androany izara tranokala vitsivitsy na site web vitsivitsy ahafahanao mitady asa makaty États-Unis ary ahafahanao miresaka mivantana amin'ny mpampiasa sy orinasa aty États-Unis. Mialohan'izay anefany de tiako ny anazava vitsivitsy ny hoe ahoana ny fomba fiasan'ny visa aty États-Unis aty satria betsaka anie ny orinasa mandefa ankizy miasa sy mianatra aty États-Unis aty fa mety tsy mahalala tsara ny fandehan'ny immigration zareo fa ny tena moa zany de misehatra eo amin'io ary manana traikefa tsara eo amin'io de afaka mizara ny zavatra hay sy zavatra nianarana. De voalohany indrindrany ny asa rehetrarehetra aty États-Unis n'inona visa ataonao zany andehananao miasa aty États-Unis dia tsy maintsy se baser am'lay antsoina hoe sponsorship. Mety tsy fantatry ny olo zany fa zay no rafitra aty zany. Tsy maintsy se baser am'zay antsoina hoe sponsorship zay ny ankamaroany, tsy hoe izy rehetrarehetra fa ny ankamaroany zany. De zay no tiako hazavaina. Voalohany misy an'lay antsoina hoe non-immigrant sy immigrant visa. De reto avy no karazana visa efa ampiasain'ny mpampiasa aty États-Unis aty zany anaovana an'zay resaka sponsorship zay. Zay zany no mot clé anao raha anao recherche anao hoe asa manome sponsorship. De am'le non-immigrant visa efa nazavaiko hoe visa ahafahanao mandeha aty États-Unis zany na mianatra na miasa fa amin'ny fotoana voafetra ary matetika tsy afaka avaozina fa ny immigrant visa raha mahazo ny visa io ianao dia afaka mifindra monina tanteraka aty États-Unis sy miaina aty tahaka ny olona efa manana ny zom-pirenena. Ato amin'ty non-immigrant visa ty de ny betsaka efa mpanome sponsorship de ny visa amin'ny resaka H1B, ny H2A sy ny H2B. H2A sy ny H2B de any amin'ny resaka farming sy hôtellerie no manao an'ty mampiasa an'ty zany. Zany hoe raha mahay zavatra am'resaka fiompiana ianao sy hôtellerie de reo afaka anaovanao recherche tsara. Misy ny J visa, indrindraindrindra ny J1. Ny J visa de ampiasain'ny mpampiasa aty i-embauchena olona ohatrany hoe hanao stage, hianatra asa sy ny sisa sy ny sisa. De ny manaraka de ny O visa. Ny O visa somary sarotsarotra satria ny O visa de ampiasain'ny mpampiasa aty hisintomana cerveau miditra aty États-Unis zany. De somary sarotsarotra izy io satria mila tena hoe mana-talenta be ianao sy mila manana zavatra tsy ananan'ny ino ty izy ty, ny olona moyenne aty États-Unis zany de zay no mahatonga anazy sarotsarotra fa raha ohatra ianao ka manana PhD sy manana expérience de O visa, manana chance be ianao azahoana ny O visa io. Zay ny non-immigrant visa. Ato am'le immigrant visa am'zay le afaka mifindra monina tanteraka de rehefa misy an'lay EB eo anoloany le hoe EB zany iny EB iny midika hoe employment based visa category de rehefa misy an'iny izy de mety foana. Misy ny EB1, EB2, EB3 sy ny sisa sy ny sisa. De mitady fotsiny zany ianao compagnie afaka mi-sponsoriser am'reo. Isika no mila manao recherche hoe inona avy no critère na ny fepetra-takiana mba ahafahana mahazo an'lay visa. De reo ny karazana visa efa betsaka mpampiasa ary betsaka ny mpampiasa mampiasa azy ireo i-embauchena olona makaty États-Unis aty. Inona am'zay ary ilay site web ahafahanao miresaka sy manao application amina asa aty États-Unis aty. Voalohany zaraiko roa le izy, ho an'ny daholobe de ho an'ny mpianatra mpivahina efa aty États-Unis. Ho an'ny daholobe aloha zany de ny voalohany afaka atao aloha zany de
Mandeha any amin'ny tranokala na site web an'ireo compagnie ngeza be reo ianao ohatran'ny hoe Amazon, Google, Microsoft, Yahoo, IBM, KPMG sy ny sisa sy ny sisa, Deloitte sy ohatran'zany. De manao recherche ao am'le site web an'zareo ianao hoe asa manome sponsorship satria nahoana? Isan-taona reo compagnie ngeza be reo dia tsy maintsy mampiasa an'io process na sponsorship io satria tsy maharaka ny zavatra ataon'zareo ny olona aty États-Unis. Ny olona qualifié, préciseko tsara hoe ny olona qualifié am'le asa zany tsy maharaka. Zay mampatonga an'zareo tsy maintsy mampiasa an'le sponsorship. De ankoatran'izay raha ohatra ianao ka efa nanao an'zay ka tsy mahita hirika any de afaka mampiasa ny reto site web telo ngeza be reto ianao ahafahana mitady asa makaty. Ampiasain'ny olona aty reo fa afaka ampiasaintsika tsara manao ny recherche fitadiavana asa. Ny LinkedIn ngeza be ny Indeed de ny Glassdoor. Reo telo reo tena ampiasain'ny olona, za fa nampiasa an'ireo nahita asa tsara tam'ireo mihitsiny de reo afaka ampiasaina. Manaraka anome fikafika kely hoe ahoana ny fomba maninona izy ty, fanamboarana tsara an'le compte-nao am'reo satria mila compte, mila mi-créer compte am'reo telo reo ianao zany vao afaka mitady asa zany. De manaraka ozy anome fikafika kely fanatsarana an'le compte-nao zany sy fomba fampiresahana an'lay compagnie amin'ny alalan'ireo site web anankitelo reo. De ny manaraka de ny mandeha direct ao amin'ny site web am'fanjakana, tsy le hoe White House na ohatr'zany fa misy ny antsoina hoe USCIS, io site web am'fanjakana ikarakarana ny resaka fifindramona aty États-Unis. De ao ianao manao ny recherche-nao ohatran'le rehetrarehetra teo aloha teo hoe filtrenao le recherche-nao hoe asa manome sponsorship de manome anao lista be da be izy rehefa avy eo. Zay no ho an'ny rehetrarehetra fa ho an'ny mpianatra mpivahiny afaka mampiasa tsara an'le USCIS iny fa ny filtre nefany somary atao teritery kokoa zany raha ohatra ianao CPT ny visahanao na ny taratasy fahazoan-dalana miasa de filtrenao am'resaka CPT, raha OPT de ataonao OPT, raha J1 de ataonao J1. Fa ankoatran'izay nefany afaka ataonao tsara koa ny mandeha any am'tranokalan'ny université ianaranao satria ao tokony manan'le antsoina hoe career portal zareo. De na koa ianao miresaka amin'ny career advice iny, tokony hainao tsara reo vocabulaire reo raha efa mpianatra mpivahiny aty ianao fa reo zany no afaka ampiasainao tsara. Raha ohatra ka te hanao ny recherche-nao manokana ianao ankoatran'ireo de raha ny tokony ho izy ary amin'ny ankapobeny de manao partenariat amin'ny Handshake na Interstride na izy roa ny université tsirairay avy aty États-Unis. Tokony manana compte am'reo zany ianao Handshake na Interstride. Handshake aty États-Unis ihany ngamba raha ohatra hoe tsy diso aty États-Unis ihany no compagnie mi-embaucher ankizy amin'ny alalan'ny Handshake. De ohatran'ny teo aloha ihany filtrenao hoe raha CPT ny visa fahazoan-dalana miasa koa de atao an'izay ny filtre. Raha OPT de zay raha ohatra hoe full time, part time sy ny sisa sy ny sisa. Interstride indray nefany afaka ampiasainao amin'ny alalan'ny Gmail-nao manokana na Gmail mampianatra anao raha ohatra ka tsy mi-partenariat am'zay tsy manana partenariat am'zay ny fianarana misy anao. De ao am'le Interstride afaka mitady asa ianao na makany Canada na makany France na makany Allemagne na makany Angleterre manerana an'izao tontolo zao zany le Interstride fa mila manana compte ianao zany afaka manana compte free ianao de afaka manana compte premium ianao arakarak'izay itiavanao anazy fa raha ohatra ianao mpianatra de ampiasao ny email mampianatra anao de lasa mahazo an'le compte free ianao le compte free anao zany ngeza kokoa zany. De ireo ny fikafika kely sy ny roy sy ny website ahafahanao mitady asa aty États-Unis aty. De raha ohatra ka
tianao ho azo ny lisitra an'ireo roa ireo direct makany amin'ny afatra amiafinao any de ataovy eo amin'ny commentaire ao ny hoe L, I, N, K, U, S, A. L, I, N, K, U, S, A de tonga direct any amin'ny MP-anao any ireo lien rehetrarehetra nolazaiko teo ambony teo reo. De zay ny androany fa raha ohatra ka hitanao manampy namana, manampy ny havana amatsakaiza ny vidéo antsika androany de zarao am'zareo raha ohatra ianao mbola tsy mpanaraka ny page de arao hatrany ny page fa mizara zavatra ohatrohatrizao foana hita am'ty page ity. Zay ary fa de amin'ny manaraka indray. Maso to.